makasitraka atsika rehetra ary tompolasy tombovavy miaraka hatrany amin'ny antsiva radio a amin'ny fandraisana ny vahiny atoandro a eto amintsika dia andray ny vahiny salia misteria na mystera iraky ny avo indrindra mpaminany pahita mpitily any tsyto avo indrindra eto Madagasikara mpitondra afatra ara-panahy ihany koa ve zany de sady firenena ve sa olona ihany le avotana miarabanao aloha mystera mivahiny eto amin'ny antsiva radio. Miarabanao monsieur Albiera, miaraban'ny technicien anko ary miaraban'ny mpanaraka atsika sy mpanjony radio sy ankehitriny efa hita sary manerana an'izao tontolo izao ho amin'izay kasitranany ny fiadanana. Mystery hatramin'izao mbola mystery foana aloha le zavatra fampiresantsika ary indrindrindra fa rehefa miresaka aminao dia mbola kifonofono be tsy azo vahana ve zay sarona be zay sa hoe inona le tena sa mbola mifono mystery ihany ny zavatra ho dinina sy adikevitra tompoko mystera angamba hijanona mystera foana fa mpitondra hafatra ny ambakavaky anao fa voalazanao mihitsy le izy namplaza hafatra ara-panahy voaresaka ao anatiny ao ary marina no hoe fanavotana ny firenena ny voaka malagasy Madagasikara ao anatiny zany misy lasarina vitsivitsy ataoko hoe fitoloha angamba manodididina an'izay no ifampizarako indray amin'izao fotoana ifanianako eto aminareo zao monsieur Albiera iazakazahako fa kelikely ny fotoana antsika dia manjoy ny mpandehanana ianao raha misy tianao andehanana afantarina misimisy kokoa voalohany aloha ankehitriny tsika manerana an'izao tontolo izao dia misy ataoko hoe événement ngambany na trangan-javatra tena lehibe ny amin'ny finoana kristianina sy indrindrindrindra ny finoana katolika tsy manona ny anarany misy fodimandry ny ataondrareo hoe papany zany dia voakasika izany ny firenena manerana an'izao tontolo izao tsy hiditra ao anatiny hoe ahoana sy ahoana fa ny ambarako izay le révélation ambarako no ho ambarako amin'izao fotoana izao misy teny manao hoe aokotsitohany ianao tout chemin mène à Rome dia mystère iraka-avinina no manao hoe mais il n'y a qu'un chemin qui mène à la vie éternelle na mifandraizana mifanipaka samy manana andraisana azy manodidididina ny tontolo be ny finoana katolika tsy dirako efa nandalo tan'izany ny tenako ary ny antso mahatonga ny tena amin'izao lalan'izao toka efa nandalo karazana tany hevitra maro miresaka ny tontolo be ny katolika dia tonga dia le afatra no ambarako ankehitriny manao hoe mangataka alasariny ty mangataka ny tanany avindrindra ny tenako hatramin'ny 5 sy 4 io zany hoe manomboka am'ty taona 5 sy 4 ity hatramin'ny taona 5 sy 4 mangataka ny tanany avindrindra araka ny fanambahako azy ato dia manao hoe hamoaka avy ao amin'ny tahiry miafiny Roma mazava tsara zay ankeriny ireo boky na fahalalana voarakitra rehetra mahakasika ny avindrindra sy ny famonjena dia ho gaga ianao fa hatramin'ny taona 5 sy 4 dia iva tokoa i Roma na terenjareo anatiny na tsy terenjareo anatiny ary ao tsara fa teto amin'ny antsivo teto amin'ity radio ty na enonareo an'izao afatra zao tsy misy any amin'ny internet karoy nanomboka eto fa orinan'izao be dehibe nisandoka fa iva i Roma io dia ivoaka amin'izay ny tsy ambaratelo aleo ivoaka ny tsy ambaratelo fa tokony vonjena ny olona lehibe zay faharoa mikasika tandrefana raha entsika amin'izao fotoana izao dia misy olana be ny vaksiny sy ny impactany any Europa any manerana zao tontolo izao dia ambarako tsara ny hoe zay rehetra tratran'ny vaksiny aloha misy olona efa manaraka finoana andehanan'ny tena sahirana be ny tena ao anatin'izy satria misy ambadika be io zavatra io na dia hotina ampiaratanany avindrindra no hoe anjaranao no manapaka an'le izy fa le olona na dia tamin'ny kitsipo ihany anirina any mety miresadresaka landalana io fa hoe misy fiatraikany io amin'izao fotoana izao any Chine any Europa any amin'ny toerana mahasamihafa vokatra io vaksiny natao io le covid ave sa covid oui eny tompoko ny covid mihitsiny dia ambarako tsara ny hoe miverena mitoti amin'ny avindrindra tsisy mahay manasitrana an'io tsy teknôlôjia navotana anao fa ny avindrindra ino zay fiantraika an'izay mystery misy aretina
misy aretina zany aterany ary miteraka fahafatesana fatra-pahalalandra be deaibe maro samihafa arahanareo zany any amin'ny réseaux sociaux samihafa any zay tsy voatery information diso fa arao tsara de ambarako tsara hoe vokatry le vaccine io ary na tiatsika na tsy tiatsika de voafandrika ihany zay rehetra nandray an'le vaccine mahery zany teniko zany fa tao hoana nambarako tony hoe fanavotana de ny avolindratrery ihany misy pitsopitsona azo esahana amin'ny fotoana mamety azy fa mazakazaka eto tena manenjika lera eto crise économique mandalo crise toekarena goavana zao tontolo zao de tonga zany fotoana nambarako aminao koa manao hoe tsy misy mitsitsitsy anao tsony manomboka eto na izy io na iza firenena matanjaka fa tonga de mandroba de mampiasa ny heriny amin'ny fomba rehetrarehetra misy setrasetra zany hoe makakeriny makankeriny tany ve sa le fambolena sa le arena samihafa anatin'le firenena ary horesahako io vavony hoe manahoana ny fifandraisan zareo indray arany samy lehibe satria tanirina ny ady lehibe de ny fanaraka reo olona reo ankehitriny manahoana mety endriky ny fanarahany efa andray zao ndresaka tsika manaraka misy ny crise politique mifandray amin'io économique be io zavatra io raha hitatsika dia efa mitsangana nitorina ny izy reto firenena nitambatambatra reto misy any Afrique du Sud any Russie BRICS hoy zanao za moa raha tsaronareo de nanonona ny hoe BRICS M mbola tsy nisy zany BRICS amparitaka zany hoe lalana azon'ny Madagasikara andehanana ve ny fidirana BRICS de atao hoe BRICS M ny anara manomboka eo raha mandinika anao lasa BRICS misy be deaibe membre efa nisy firenena maromaro niditra atao anatin'ny BRICS tatytatyorinefa matratra ndrany amin'ny telopolo amin'ny telopolo mihitsy fa tsika teto Madagasikara nanonana zany volanitra ny avinindra ny tenako nanonana zany afaka miditra ve tsika ny hoe BRICS M tiako tenena afaka nitarina BRICS fa tsy hoe nijanona teo tsy nisy etrehitra zany tianao tenena ve zany hoe andao hiala am'le bailleur de fonds traditionnel sa tonga eo ahako nambarako fotsiny hoe nitarika tamin'izany fotoana zao tsy misy hitahiry ma tsy feoka mitandrina ny tena tamin'izany fotoana zany hoe safidy azo andehanana ve BRICS de mamoriny tsika natao BRICS M de na misosokevitra tany aloha tamin'izany fotoana tateo rindrina raha rotika satria amin'ny mpiresaka politique sika de tsy vao koa dia nanomeny sosokevitra manao hoe Madagascar tous azimuts io le matoa 3.0 nambarako izy io tamin'mitototo amin'ny fazatany efatra na lafo valin'ny tany dia ambarako tsara ny hoe niresaka moa zany tamin'ny andriamatoa filoha zay ankehitriny filoha Rajoelina dia ndresaka moa ny tenako tsy hoe vatana taminy fa hoe tamin'ny aina amin'izay ohatran'izao hoe tsy hoe tianao atolotra azy io zavatra io na ho an'ireo zay hitondra ny firenena malagasy hoe misy plan efa atsika mivoaka hoe mihitsy amatsy rehefa voa satria misy vahiny tonga atao Madagasikara raha fotoana zao manakaja dia misy zavatra tokony ataon'le filoha de za moa nametraka ny hoe misy raha tsaronao ny tenany hoe ositra dia sy tsodrano azo tsara de hoy za tapitra tamin'ny efatra am'roapolo sy roa arivo tamin'ny décembre izy io le ositra ny tsodrano tsy mbola nazo ahoana zany natao satria misy zavatra mitranga zao atao apotomoto be manahoana ny politika any Madagasikara amin'ny fivelarana maneran-tany amin'ny géopolitique inona no safidy raisiny efa manandrana izy manao an'le manaraka lala mystère voninahitro ny avinindra tsy manambany an zareo hoe nisokatra izy amin'ny arabo nisokatra izy amin'ny vazatany rehetra tsy maninona zay le lalana fa de mbola idiko varotra ny hoe tsy maintsy misy nge ny ositra sy nitsodrano hoe ny antony raha vao betrohan'ireo fotsiny anao de tsy mikofoka raha vao anaovanareo intimidation anao nataka zany de tsy afaka mihetsika raha terenin'ireo fotsiny anao de tsy manaiky fotsiny anao misy afatra ny afarapara no ambarako momba an'io miroso moramora ny tenako sitraka ao monsieur Albert anao rappel kely momba ny crise ny Europe mbola teto Madagasikara koa no nyainga ny teny hoe tany amin'ny taona araky 20 sy 10 tanoany angambany izy io hoe raha toa tsy mikitika tsy mamany olo a Madagasikara Europe tarihan'ny Allemagne ny rindrindra de tsaro fa hiditra crise tsy misy toy izany Europe de ny anaran'ny crise nambarako tamin'izany hoe crise Europa inona zavatra ianantsika kehitriny na te tsy ilaza ny mpanao gazety maro na tsy te ilaza ny olona fa ny tenan'izany ny tenako voninahitro ny avinindra de nambarako fa tsy tafavoaka amin'le crise Europe atramitsika zao efa nisy ny Brexit mety izy koa Francie toy izy ny olona tonga eto ny filoha pirenena français amin'izao fotoana zao inona no ambadika zany rehetrarehetra zany de nambarako ny hoe
tsy vankrizy zany hoe mbola mety isy frantsay voaka ao anatin'ny eropeana iala ao anatin'ny fikambana be zay le azoko tsara ny tianao le ambarako zay rehefa avao tsy misy zavatra tonono koa afatra mampitako mihitsy de ao anatin'izay voavaliko ny tenao zay hoe zay ny krizy eropa de tandremo za koa ny krizy mahakasika an'izao tontolo zao fa misy fandraisany amin'ny fikitikitiana ny tombotsoa samy hafa eto Madagasikara ny krizy mondiale mety gaga be anao ngaty Jérusalem izy anao ngaty Jérusalem na izy ny centre du monde fa ambarako aminao fa zany ny marina manaraka tsy ambarateliny Amerika izy mahay mahafantatra izy ary inona no anjara toerana andriamatoa filoham-pirenena amerikanina Trump ao anatin'ny tantara amin'izao vaninandro faran'izao révélation ambarako misy antony mahazakazaka sy maraka ny teny monsieur Radbela ny sady fanirina no mety hoe fanirena angolaka no hoe hitsanony misy telefona avy anao de ambarako ary ny hoe voalohany ny filoha Trump filoha amerikanina Trump mety andeha mivezivezy ty vidéo ty fa zay ny marina mpaminany avindrina no teny eto zao firenena zao ny filoha amerikanina ho an'izay mahay mitrandraka an'izany de trandrao fa hoe tsy mahalala ny ambadiky ny fanapaha-kevitra zay raisiny sy antikanao an'izay zany hoe ohatrany hoe miteniteny foana ve izy sa sy miteniteny foana fa nytoeny manazava azy nambarako ampahantamin'ny taratasy nalefako tamin'ny andriamatoa filoha Rajaonany Mampianina tamin'ny fotoan'andro iny mifandray amin'izao ambarako zao hoe misy hery sy fahefana ivelany mampiasa ao an-damosiny ny filoha Trump ary ireo no tena tompo ny fanapaha-kevitra tsy miteniteny foana zany izy fa manaraka tosika avy any an-damosiny ery ivelany fahefana ivelany efa nyreveleko teto Madagasikara teto ny eropeana ve zay sa ny azetika sa ny afrikana sa raha ohatra ka mbola velany tsy na andriamatoa filoha Rajaonany Mampianina ka mbola any le taratasy de mba antanotanio izy nisy an'izany mystère zany nanatra taratasy mba inotsika ny mety ho teneny na tena ny vakiny na voatahiriny fa nalefako zany taratasy zany de miresaka hoe misy firenena be matanjaka anao ny fampiasan-keriny samy hafa de miditra mihitsy izy na filomanosana de io fa tonga Amerika le izy miteny anefa ankehitriny raha miteny an'izany révélation zany tsy hoe manampy anareo na hanavitra anareo fa ambarako fotsiny de ambarako any amin'ny farany rehefa avy hoe inona no safidy ataonareo mitavavoaka avy nareo no ambara ary le izy manaraka hoe zany misy hetry fahefana voaresako zay de ambarako ny anasana lehibe ray koa manao hoe raha tsy voasoka maika de maika olana madala amin'ny Amerika io de ho potipotika sy ravy Amerika Europa ary ny tandrefana alefako ndresaka koa manaraka tsara nareo maneran-tany de arao tsara fa mifandray tsara ny zavatra resaka eto hatramin'ny farany anasaranao manaraka mahafantara ry izao tontolo zao ry malagasy mpetan-drazana fa ambavahady izao tontolo zao ambavahady izao tontolo zao de mety hiteny anao manao hoe mery mamaky réseaux sociaux ny iraky ny avindrindra toy izay aminao tsisy dika ny zavatra ambarany réseaux sociaux raha tsy ny famarinana ny tononony fa ny tenako mitoro ny famarinany avindrindra de milaza aminao manao hoe ambavahady izao tontolo zao ary isan'ny tompona andraikitra lehibe ao anatin'ny mety sy ny ady matsiravina ho avy eto amin'izao tontolo zao ny firenena frantsay ao anatin'ny filoha frantsay zay mivahiny eto amintsika zany hoe mety isy fanapaha-kevitra ho raisiny na fanapaha-kevitra tena ho raisiny mananontany io ary ampipoaka ny ady lehibe eto ambonin'ny tany teto ndray koa narenesanao an'izany misy zavatra mety tsy ambarako fa takaro ambadika zavatra teneko satria eto toerana le olona de apetrako tsara mitandrina tsara miresaka fa izany hoe tompona ndraikitra izy mety poahany na ny tsy poahany misy afatra rehefa voany amin'ny farany mifandray amin'ny valiteny resako ta monsieur Ralbera sy ny tiako ambara rehefa avy eo mikasika an'izany politika resahako zany manaraka afatra amin'ny teny tonga sady ataoko amin'ny teny frantsay vetivety misy vantana ho an'ny vahiny manakaja de ny filoha frantsay Emmanuel Macron zany am'izao fotoan'izao fohifohy ihany Monsieur le Président, en posant le pied sur le sol malgache, vous touchez une terre qui, par dessein spirituel,
porte l'empreinte sacrée d'Israël. Ophir, l'Ophir biblique, oui, n'est autre que Madagascar. Sachez-le, monsieur, sachez-le. Chaque pas passé sur cette terre malgache, béni et lié au destin d'Israël, résonne jusque dans les cieux. En 2023, toutes les ambassades ont reçu un message sacré. Ceci n'est donc qu'un rappel et n'est aucunement ni un avertissement ni une menace, mais une déclaration de la volonté de l'Éternel d'Israël. Il est inutile de chercher à conclure des accords visant à s'approprier injustement de nos richesses. Les traités avides, les pactes secrets qui vident nos sols de ces richesses trouveront leur retour plus amer, plus lourd, 100 fois plus sévère. Toute tentative de spoliation ou d'exploitation illégitime entraînera des répercussions graves, démultipliées à l'encontre de votre pays. Tout tort infligé à notre terre sacrée sera rendu au centuple et les conséquences d'un tel mépris se répercuteront inévitablement sur toute nation qui en est l'auteur. Que celui qui cherche à dérober la bénédiction récolte la malédiction, ainsi le message de l'Éternel d'Israël. Natoko mbadambada zay fa raha fiteniky fotsiny dia milaza zany hoe navatra avy amin'ny avondrinan'Israël ho an'ny filoham-pirenena tonga eto amin'izao fotoana izao filoham-pirenena frantsay dia ny hoe mitandrema dia matofo pirenena frantsay fa fifanarahana no zava-dehibe ahatsarany la Frantsa ahatsarany Amerika. Fifanarahana Madagasikara satria misy ampahana tany akoatra ny Jerosalema zay fantatrao sy fantatsika dia Madagasikara zay lesahana foana tamin'ny masina samy nanambarany sy nanambarany azy sy ny hevitra an'izany. Ankehitriny zany dia miteny iraky lavinindra tamin'ity firenena ity hoe manaova akôro tsara amin'ny filohanay satria any izy zao miaraka aminao, ataovy tsara ny akôro, aza manao akôro fetsifetsy, ataovy madio tsara. Satria mitaratasy ny soratra koa tamin'ny 2023 tamin'ny ambasady rehetra dia milaza hoe zay rehetra ataonareo aminay no faly aminareo. Efa voaporofo tompoko, manana porofo be dehibe azoko ambara efa niteny ateo ny ampahany. Ka raha teo tavavoaka isika dia zay ny lalana. Farany makoatra ny fanontaniana petraka dia afatra mikasika ny fandalovako ny fandarana vahiny atoandro. Za aloha zay misaotra be dehibe ny monsieur Albert nandray tamin'ity sehatra ity fa amin'ny alaela ihany no ambarako amintsika hoe tsy ho hitanareo tsony ny tenako zany mandritra ny fotoana ataoko hoe tsy voafaritra sy voafetra aloha mangy ny radio ao anaty fandarana vahiny atoandro. Io antony miankina amiko fa tsy miankina amin'ny radio na Andriamatoa Albert. Tsy ho hitanareo tsony aloha zany tenako amin'ny vahiny amin'ity radio ity fa mety henonareo ihany ny feoko any amin'ny radio Antsiva ihany fa mety amin'ny appel ny monsieur Ismaël ny fandarana taratasy lakamisy mety ihany koa mety hiditra amin'ny fandarany monsieur Albert amin'ny vahiny atoandro amin'ny appel téléphonique ataon'zareo amin'ny atoandro iny fa ny hitanareo mivatana zay ngamba no mety hitanareo analoha mandritra fotoana tsy voafetra. Farany akoatran'izay fanontanianao petraka koa raha mbola anaty fotoana tsika dia misy vavaka kely ataoko amaranao ka zay efa eny tompoko. Mistery inona ilay hoe tsy azo kitikitihany eto Madagasikara le anafatra faranao mpitandremanao mafy io arena ve io sa inona satria raha ny afatra nampitainao ny Andriamatoa Emmanuel Macron dia hoe tany masina ny tany malagasy tany diavin'ny zanak'Israely zay ve tena tany masina Madagasikara dia nambarako tamin'ny ampahany teo hoe tinge le nosofira le nambarany baiboly dia nosofira zany zay tsy izy avy Madagasikara mety maro no mody metaladala fa ambarako eto fa tiany nos offrir nambarany baiboly misy nrehetra eto dia le ambanin'ny tany le sosol isika tamin'le resaka teo ny sosol no alain zareo trandrahanjareo maika be io dia milaza moa zany manao hoe ampirahalainy ihany ny marako aminareo hoe mbola mety ho tafavoaka nareo raha miala amin'ny afetsifetsena dia mahita soa andramany zany hoe mbola voambaka ve tsika hatramin'izao mistery miresaka base toliara ve zay sa miresaka ny Ambatovy zay sa miresaka iny zay resanao zay amin'ny fitrandrahana rehetra zay natao teto dia raha malala fa nambaka i Madagasikara satria tsisy miahana azy tsy misy maharo azy koa dia voambaka izy tsisy afaka ilaza mifanohitra amin'izay fa ny indrindra no tiako ambara hoe eto toerana le filoha ary voafatitra izy satria nanitsaka le sol ataoko hoe sol sacré zany izy io dia rehefa namanitsaka an'io tsy afaka tsony manaova soa fotsiny an'le firenena manaova tsara an'le firenena dia ataovy ny akory tsara aza manao hoe président anay zay anay io
hoe mety kelikely hery na ohatran'izany de ozy ianao hoe ianao no manapaka de miteny iraky navire azo atao zay fa a fiainana personnel anao fotsiny de mety tsy zavatra irefitra be eo mbarako hoe a fiainana personnel anao manokana any de mety tsy zavatra tsy ampoziny seo maneran-tany a anala-baraka anao fa hoe za hoe anakonana an'izay zay fanarahana roany rehefa aveo fa hoe ataovy le seo Madagasikara fa eto anao zao am'izao fotoan'izao zany tsy menasy azany tsy avertissement fa efa nambarako foana teny aloha fa hoe mbola misy ny vahaolana azo atao ny filohanay tsy tafahoana tamiko a zay hoe ambarako tsara aloha zao hatreto tsy tafahoana izy a de miuzy aloha fa miroso ary izy mivoavidy mivahoaka teto de mandeha amin'ny programmany sy ny eritreritry zareo amin'ny fitantanana fa adidina kosa atao hoe citoyen ary manana ndraikitra ara-panandry indrindra no milaza tsy misolo vava amfilofilohanay akory ary fa milaza amin'ny mahaolombelona fotsiny zao hoe aza ataon'io ny malagasy iveko fa zava-dehibe mihitsy ny afantaranareo an'izay eny tompoko misy tery resaka ihany keo anao Amerika États-Unis zany anisan'ny firenena matanjaka zany mbola tratran'ny influence ve ny filo Trump manoloana an'izay satria izy hoe misy zavatra hery ambadika mihitsy manosika azy anapa-kevitra tahaka an'io hery ao anatiny ao ve sa ambadika le ambadika ave zany le hoe ambadiky Trump sa ambadiky le firenena amerikana ambadiky Trump ambadiky le firenena tiako ambara anatin'io de hoe mario tsara fa ohatra mandeha ho azy zany le filopirenena Trump ohatrany zay teneniny fotsiny de tanterahana zay ataony de atao fotsiny mario zay fa maninona phénoménal ohatrany volazanao ampahany ohatrany hoe tsy takatry ny saina mihitsy fa maninona izy manao an'io de manaikinaiky fotsiny ny olona rehetrarehetra fahitana no zaraiko fahitana ty vision izy fotoana anatina guillemets goavana be zay hitrotra tampoka io vahoaka amerikana io mariako tsara vahoaka nresaka eto rehefa mitena vahoaka dia amina rivorivony fa tsy hoe olona dimy na fisolotena nresaka eto na olona arivo fotsiny manalina manetsiny hitrotra tampoka vahoaka zay fahitana hita mystère iraky ny avinindra andeha ambara amin'ny filo Trump zany misy vahoaka hitrotra tampoka antapitrisa tsy fantareo rovina fa ambarako fotsiny aminao monsieur le président zany hoe taky nambarako tamin'ny monsieur président Macron teo manao hoe asiso zay malagasy asiso zay rehefa asinao so zay dia mivany olanareo fa roa izy zany hoe toizako io fa satria zahako no président matanjaka zay tiako ataonao atao dia iarahititsika fa sofa miakatra radio officiel fa tsy miteniteny amin'ny réseau fotsiny rery fa voatahirin'ny olo za zavatra ao mety ity hevitra noary de inona ny tanga raha ohatra ka tsisy zany bon de tsy ndrikony hoe tsy voandroany no aminany ary misy aza androany ny révélation ambarako aminao ralibera sy ny piano intio fa misy nge mpitondra fiangonana lasa milliardaire lasa fantatr'olona be lasa tsingololomboly mihitsy vokatry ny fangalarana ny fanao mystère sy fitsingoloana zavatra atao mystère de taritaritina any fantatra nge zany tsy mahajery maso zany olo zany raha fanena fa mbola tsy tonga ny fotoana anakombona ambava afa mikombona mvavanareo de miala aminareo ny olonareo zay ketsainareo satria zany isananao antsy koa manao hoe mivoa eo aminy anareo ry oloko mila mivoaka ny olona avindrindra nitady mifamarinana ny olona azafitahana ny olona am'zao nareo fa manomboka tsy sametsika mario tsara atao rena fotoana tenenako tamin'ny 2024 tsy sametsika nareo ny avindrindra manakana anareo manandra mametsika ndraiky io de ho hitanareo fa afabarako anareo ny olona kosa nefa de ambarako anatin'izany ny vahoaka ny avindrindra manera-tany sy mety Madagasikara andao ifanotriny tsika andao tsika nao ezaka fa marary ny olona be ny mahantra be ny sahirana adiditsika zany manomboka eto Madagasikara sy manera-tany io de apiely ny vaovao tsara tsika zao ambary zao fa misy ny iraky ny avindrindra manambara ny fifarana zay tsy elatsony tia tany de ifanotriny tsika za tsy vavahana za tsy goroko tsy mitaky ninenina aminareo fa zay tokony ataonareo nataonareo ohatrany ataoko aminareo fa tsy hoe andeha ataonareo ohatrany reto paster eran'izao tontolo zao reto hoe hoatavezinareo za tsy zay nampandohana azy zany fa ny tokony ataonao atao voalazako ny afatra ary eveko fa zava-dehibe zany monsieur Ralbert zao ady mitranga ao Israel sy Gaza zao ve ara-tsoratra masina ve io raha ara-tsoratra masina io ao nety hoe fiafarany zao tontolo zao tokoa ve io sa tsy io le izy sa le atsy Ukraine raha jerena mantsy ny fihetsiky Trump de miandany kokoa amin'ny Israely nefa
somary nahitanao fanakianana kely any Trump teo mihoatra nreto tandrefanreto raha miresaka ndrarany Gaza ohatra eny toko mety misy révélation ambarako satria ararotika zany tafakatreta zany tsy nomaniko fa resahako fanampin'le nambarako zany voalohany aloha fa izaka Israel sambasamba miteny an'io sy hoe Jérusalem ozy nareo ahoana sy ahoana momba an'izy io saripady na olona tokeo amin'ny finoana sakaiky aza tsy de maninano amin'ny teny an'io saripady be io nambarako fotsiny ty zao zay manisy soa any Israel ohatra manisy soa atsika zany de tavafoaka izy zay manisy ratsy any Israel taka manisy ratsy a Madagasikara de potika izy fa zao zavatra mahavariana raha mandeha any Israel any zany tsika de maro any Russie tiako tenenina de maro ny teny hébreu misoratsora raha mizavatra be deaibe de mijery anao nefa ty amin'ny États-Unis manoana ny États-Unis any Israel de tiako ambara de hoe misy zany atao hoe mpanohana tena mpanohana fa misy mpanohana intérêt no anoanana fotsiny tsy Israel zany tsy mirarahandreo izy fa misy intérêt lalaovinao dia ny intérêt amin'ny fotsiny no mamaika azy de ohatrany hoe manohana ve izy tandreo mana fa misy zava-miafiny zany ambara zany tiako apetraka fotsiny ivelany mba tsy hampiasa sainanao de hoe zay manisy soa any Israel taka misy soa Madagasikara dia avotany avin'indra izy amin'inona na amin'inona fa zay manisy ratsy andreo de ahita raharaha izy lehibe zany hoe ny ady lehibe resahanao io zay mantsy nantaniko hoe le ato Israel sy Gaza ve nentomboan'le ady lehibe sa le frantsay tokoa le frantsay le filoha Emmanuel Macron zay efa mifanditra mafy tamin'ny Vladimir Poutine ary anisany anaovan'ny firenena afrikana fanamariana sy andraisan'ny fepetra mihitsy ara ny frantsay amin'ny akapobeany ireve le zavatra ry aradianao voninahitra avin'indra misy eto toerana moa le filoha de manahirana amresaka fa resahako azy satria manitikitika anao de mety manitikitika ampianao anko ny Frantsa manitra indrindra Europa anisan'ny sahirana indrindra nefa izy anisan'ny firenena misongadina indrindra nefa izy sy malaza manasongady tena indrindra sy nitaka misongadina indrindra dia efa kely vovoka ny Frantsa fantatrao zany andre matofoloha kely tsy tafavoaka tsononareo économiquement mazava zay ny zavatra tianareo atao sisa de ray akaparian'ny Afrika araka le teniko tetsy hoe ankiry ambotolo raha ilaina zava-doza nefa fa manomboka misitaka ny ohatrany hoe Sénégal Mali Niger tsy miara-miasa am'reny tenako tsy fantara koa reny olo reny fa ambarako aminao hoe firy mbola mety ala ny ohatra ary anao ahoana ny solidarité an'reny jereo koa ny fiavin'ny Russie atsambadika Chine de ahoana zany zao nataonareo de zay any mamaly azy de révélation zay ho an'izay mpandinika tantara sy miseho azy mahay eto ambony tany fa tsy afaka intsony la Frantsa tsy afaka intsony tapitra teo ny lalan'ny Frantsa raha enina andre matofoloha ampirenenantsika zay atsaiko loha avy natapiny loha kehitriny zao teny zao de androany andre matofoloha todika aminao manao hoe miafatra ambarako anao na tsy mbola nadretsotra anao azy anao sy ositra de zao raha misy filoha mitoeranao de ambarako ihany ko de manao hoe aza milefitra ianao fa misy fomba filaza mety hoe diplomatika le izy na tsy fantatra ataon'ireo fireneny dehibe reo mety hoe tabadabany anao na tabasina anao na mandrahona izy zay tiana atao fa mangataka anao ny eraky navirindra aza milefitra tsika moa tsy tavahoana anao mbola tsy andray ositra tsy andray tsodrano mbola sarotra miteny an'izany any ivelany ianao zany fa tena enikany satria solotena ny malagasy ianao aza manaiky ianao zay zavatra ataon'ny filoha frantsay eo fa ny hevitra iveranao am'izao fotoana zao hoe tombontsoa Madagasikara de ny aina mivelatra ianao raha teo efa mifandray amin'ny firenena hafa efa ndraisinareo lay matoa 30.0 d'une manière ou d'une autre fa de teneniko kely hoe tsy mpangalatahaka nareo atsika io fa ny zavatra ambarako fotsiny hoe tsy ampy ane io hoe raha hoentina ohatran'izao alaina fotsiny fa misy fanao atao na ianao mibetroka amin'ny olona io azy rehefa manana fahefana ka miteny manaiky io fa raha tsisy fahefana ianao hampangininy olona io ianao ka de apitako zay ampitiavana andre matofoloha ary everiko fa tafapitan'izay rehetra manam-panahy zany any amin'izay tokony antiafany zay momba la Frantsa ka mitetika la Frantsa anapoka ady farazay goavana mba hahafahany maninona révélation alasarina androany
mamerina rindra vaovao indray satria izy efa kely ery zay ve le nouvelle ordre mondial sa ampahany lalana makany de mitetika izy hoe rehefa mirefitra zany zao tontolo zao a de varina amin'ny ady vaovao de hiteny ndray frantsa hoe zay koa hiakatra mbola latabatra ohatr' zao de mba hiteny ohatry ny taorina ny ady lehibe non tsy manana zany toerana zany tsy nareo kely ery nareo fantatrao zany ny vahoaka frantsay mety tsy maharaka an'le izy fa miady izy io tsy mahay ony ianao tsy hoe ianao tsy mahay politika anareo no fa caduc ary politika antitra be ipetrahanareo a lany daty no alefanareo aty afrika de mbola tadiavinareo voizina indray le filoam-pirenena de terenareo filoam-pirenena hoe anaiky anareo satria nareo filoa lehibe non tsy zany tsony tsy epokan'izany tsony zao fantatrao koa ny hoe zao vizity ataonao zao koa manelingelina be androsia ohatra ary efa nanao fanambaran-kevitra ny asa ny premier ministre teo nikasikasika ny zao zavatra ny vizity ohatran'izao hoe influence mety ataonareo sy ny sisa ny ambarako fotsiny de zao mbola misy ny issue mbola misy azy ivoahana fa raha hoe anao bontolo hiditra amikery a efa nreveleko androany le izy tsy manana lalana tsonareo fa tsy ady de zay zany a tsy fampitahorana ny zao tontolo zao fa lalana tokana sisa raha politika frantsay ndresany manao any eropa dia manaraka efa eropa koa manana ny olany fa zao izy membre dia ohatry ny jeren'ny olona tahaka ny président Trump jeren'ny olona fotsiny fanapakevitra azy ataony eto de mangataka ny tany any avindrindra amikery ny avindrindra zay sitrapony avindrindra ny no tanteraka zay sitrapony avindrindra raha pokany io no ny avindrindra tsy mipokony ny avindrindra fa mangataka ny sitrapony fa tsy ny sitrapony olona everiko fa tena lehibe zay afatra ary ampirahalaina masika be fa ampirahalaina raha tenianao tsara me mandika mpandika teny a de voaray tsara fa mbola misy ny azo atao a amin'ny firenena rotota de jereo zay lafin'zay veriko fa zava-ty ve zay monsieur Ralbert amarana nidinikitsika salia mystéria ameko anao ary ny famarana anazy tapitra sady ny teniko misaotra be lehibe nandray ny tenako a teto amin'ny plateau mahafinaritra be ny plateau nareo ary mirabatra hatra ny telopolo taona ny radio antsiva fito amby roapolo taona koa ny vahiny anako vahiny ohatran'izao a de amin'ny radio antsiva isorako ny mpiara-miasa aminareo rehetra feo sisa mety renesanareo ana aloha fa manapatonga fotoana tsy voafaritra tsy voavetro izy a vavaka fo no ataoko a voninahitry ny avinindra mialatsiny fa mitodika toerana kely a any technician nanao le vavaka savatinindra vitako raha io ny afatra nambarako tamin'ity radio ty misy vavolombelona manatrika manerana zao tontolo zao nambarako tsy tamin'ny kenatra nambarako a tamin'ny fotony nambarako tamin'ny fitiavana vitako ny afatra ny amin'ny malagasy tsisy azo ome tsy ny atsony vitako ny a ianao mahafantatra an'izany vitako ihany koa ho an'ireo diaspora maneran-tany anao sisa apetraka opetratananao ny ambiny ho voninahitry ny aranao de mamindrafo am'izay tokony amindrana fo raha io miasa mahery amin'ity fireneny ity de ahita rarina izy maka sitraka amin'ny anarany Masia amen isoratsika salia mystéria mystéry ny avondrindra izay mpaminany mpitily no tondra zany dindingy zany tamin'ity androany ity afatra moa ny tena marina makasitraka anao de mametraka ny veloma mandra presaka indray ary zany topoko sotra indrindra monsieur Ralbert faly ny tenako sotra ny technician sotra tsika rehetra makasitraka topo aoka ny mazava fomba mazava isorana ihany koa tsika naritra hatramin'ny farany tompolasy tombavy makasitraka ny tahina ndray malala ny sanany lafin'ny teknika tokony akitenaina no nampita ny sary sy ny feo tany amintsika ihany koa tamin'ny tambatsotra serasera makasitraka tompolasy tombavy